tamin'ny mandat voalohany dia manolotra programa ny candidat rehetra ary tanteraka 70 isanjato ny programa natolotray tamin'ny fifidianana voalohany ka mandra ny saina lamina ny eritreritra dia mahita hoe azo toizana ny fampandrosoana ny commune Ampitatafika ka zay ny ilazana ny fomba ofisialy zany fa ny tenanay dia candidat amin'ny fifidianana be ny tanàna eto anivon'ny commune Ampitatafika dia hatreto aloha ny tenako aloha no hoentiko mihitsy ary ny antoko amin'ny herinandro satria mbola tsy ao anatin'ny fametrahana candidature tsika zao amin'ny herinandro zany no tena fantatra mazava zay tena misy ny tenako zany efa haiko amin'ny ataoko hoe amin'ny atsipiriany ny zavatra ilain'ny vahoaka eto amin'ny commune Ampitatafika ary fantako ny olana ngeza be ny ainana nandritran'izay mandat voalohany zay dia ny fandoavana hetra le IFPB zany tena ambany dia ambany mihitsy ny fandoavana hetra eto ka dia amin'ny deuxième mandat raha sitrapon'Andriamanitra dia anangana cellule anankiray mitokana mihitsy isahana ny fandoavan-ketra manokana ny commune Ampitatafika mba entina hanatsarana ny fidiran-ketra eto amin'ny commune